Mumbai mitajiji. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ny folo zato ekeny folo. Wow, tsy hita maman ve hoe tsara be ny tarehako sy ny bikako? Ohatrany tsara e? Eny re, isaorana ny tompo tokoa izay nomeny a. Ny Andriamanitritsika raha teo nge Joanna tsy mahay manao zavatra ratsy izany mihitsy e. Izay mihitsy, ny anahy aloha ty dia tena karakaraiko tsara mihitsy e. Fa zaho indraindray Joanna mieritreritra hoe sao dia variana loatra mikarakara ny vatandry io ary ndry io dia sao mba adinondriny mamoky ny fanahindry io e. Ao hoe zareo kely amin'ny maman hoe inona izao ny sakafo ho an'ny fanahindry noraisindry tamin'ny androany. Sarotra aloha ny andainga fa zaho aloha tena efa ela izay tsy namaky baiboly e. Zaho nge sahirana foana e. Zaho zao tamin'ny alina saika namaky fa te atory be aho. Dia rehefa mitady hamaky dia ohatra misy zavatra atao foana na sahirana. Ny fanahy nge Joanna ny mahavelona fa ny nofo tsy mahasoa n'inona e. Ny amin'ny maman dia izy ara-panahy be loatra. Ka ny tanora mila mihetsiketsika e. Misy zavatra be dia be mila karakaraina dia indraindray tsy araka intsony. Azoko an-tsaina mihitsy hoe tanora Joanna. Fa izao anie Joanna, tsy izaho no miteny an'izany a. Jesao mihitsy ange no miteny an'izany. Ahoana fomba nitenenana an'izany? Jesao no miteny an'izany hoe ny fanahy ny mahavelona fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ao amin'ny jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby telo amby enimpolo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ilay hoe mandeha amin'ny fanahy nge manahirana anahy e. Tena tsy azoko ohatrany hoe zavatra maniditsidina. Tenin'Andriamanitra io tsy maniditsidina fa tena ilay fiainana mihitsy. Izay mihitsy ny ampianaran'i Jesao antsika izay hoe inona ilay hoe mandeha amin'ny fanahy. Aleo vakiana mihitsy aloha ny jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo. Izay ilay izy jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo. Ao vakiana aloha. Amin'ny anaran'i Jesao, ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Raha azoko tsara izany dia ilay tenin'Andriamanitra tenen'i Jesao amintsika no lazainy hoe fanahy. Dia mihaino amin'ilay teny sy mankato azy no antsoina hoe mandeha amin'ny fanahy. Zay! Alleloia! Azon-dry tsara ilay zavatra. Aleo fa manomboka izao izany maman ataoko tena priorité, tena laharam-pahamehana eo amin'ny fiainako mihitsy ny mamoky ny fanahiko amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ilay méditation, ilay mandeha amin'ny radio ireny e. Sa tsy izany? Izay mihitsy, tena voaraindry mihitsy dia andao ho tadidintsika io jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo io hoe ny fanahy ny mahavelona. Ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo Jesao dia fanahy sy fiainana. Jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Raha te ahazon'ilay fanahy sy fiainana antsika asianao dia tsy maintsy mianatra mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mianatra an'io dia misaintsaina an'io. Izay tsika ny mahazo fahavelomana fa raha ny nofontsika fotsiny tsy mahasoa na inona na inona. Jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo ny fanahy mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Jaona toko fahaenina andiny fahatelo amby enimpolo. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Mumbai mitajiji.
Ataony tokony iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky no misato, eken'ny